Amaranantsika ny vaovao kosa nanao hetsika mifanandrify amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny lava-piringa izay ankalazaina isaky ny 7 volana Novambra ary zareo teo anivon'ny Mpanazava eto Madagasikara ho azy ireo dia ny sabotsy 7 ny volana Novambra lasa teo no nizorana izany hetsika izany. Fanitanana ho fanafoanana amin'ny fanaovana maloto akalamanjana na jagoano neto Mpanazava eto Madagasikara nankalazany andro iraisam-pirenena momba ny lava-piringa. Anosy be, Mananasy Atambo ary commune Ambalavona notanterahan'izy ny sabotsy lasa teo. Fanamby napetraky ny Mpanazava eto Madagasikara ny hanafoanana tanteraka ny fanaovana maloto akalamanjana izay anisan'ny fototry ny areti-pivalanana izay mitarika fahafatesana maro eto amintsika. Raha ny antotanisa farany dia mahatratra 400 alina malagasy matin'ny ny areti-pivalanana isa-taona ka ny 700 amindreo dia zazalatsaky ny 5 taona avokoa. Ataontsika lara-pahamehana amin'ny fanadiovana. Io no anisan'ny lohahevitra nentina tao anatin'ny asa firotsahana ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny lava-piringa nataon'ny Mpanazava eto Madagasikara. Nisy mifanentana isan-karazany izay natao tamin'ny alalan'ny vakodrazana sy ny lalao maro samihafa. Nisy koa fifaninanana kolo-talenta izay andraisan'ireo sekoly 7 amin'ny commune Ambalavao anjara ka hanomezana loka izay mpianatra mendrika. Nisy ihany koa ny fifaninanana asa tanan'ireo ankizivavy sy zatovovavy beazina ho amin'ny Mpanazava entina mampiseho ny endrik'izany hoe lava-piringa ara-pahasalamana, ametraka tipitapy sy fanariana fako eny amin'ireo toerana anaovana fanentanana amin'ny Mpanazava eto Madagasikara. Ary nisy ihany koa ny sabotsy teo ny fampianarana amin'ny fiarahamonina hampiatra ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny fanangonana amin'ny fako. Hitondra fiovana maharitra eo amin'ny toe-tsaina sy ny fomba amam-panao ka ho tonga fahazarana sy fomba fiainana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana no fanamby napetraky ny Mpanazava eto Madagasikara. Ho fantatratsy ho atsy izay tantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izany hoe ny PDS ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ary isan'ny vaovao nentina amintsika ihany koa ny fiverenan'ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana nandray ny asany indray tamin'ity andro-androany ity. Ireo toko lasy toko vavy nisongadina faradreto ny fampalalana vaovaontsika esorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Novambra pitso amin'ny 7 ariva indray veloma tao.